Jiolahy 5 no sary ny polisy dia tsy nosopatra tamin'ny iray ora maraina. Basy revolvera iray antsalava roa sy finday fandraisan'izy ireo no tratra teny amin'ireto jiolahy ireto. Raha ny fantatra dia teo mpanomanana anao ny asa ratsy ny hamaky trano ireto jiolahy ireto no sarina nifanehatra tamin'ny polisy manao ny fizavana sy ny fisafoana amin'ny alina. Efa fantadaza amin'ny fanaovana asa ratsy ireto jiolahy ireto raha ny fanazavana trano ny antsoina hoe Rahalava moa ny iray ary any amin'ny faritra Anosipatrana, Anosibe, Anosizato sy ny faritra iva no tena angadin'izy ireo amin'izay fanafiana izay. Voarory tamin'ny raravaky trano maro sy fandratrana ary famonoan'olona ireto jiolahy ireto. Voatazana vonjamaika eny amin'ny polisy Tsaralalàna ireo mpanao asa ratsy ireo atao famitorana androany ka tolotra ny fampanoavana rahampitso. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny polisy pirenena dia mbola karony amin'izao fotoana izao ny fototra izay nipoirana ilay basy revolvera izay tsy nisy bala teny amin'ireto jiolahy ireto. Fanahy mpanazavana. Ny aliny talatay foalaby zany no rehefa nanao ny asan'ny polisy ny intervention tato amin'ny commissariat central dia teny akaikin'ny trano 5 eny Anosipatrana nahatratrarana neto andian-jiolahy bande de 5 izy reto zany le mpapioro sy mpangalatra ary mpanindaka amin'ny iny faritra manodidina Nosibe, Ndavamamba, iny fampidina kola Ndavamamba sy ny aty Nosipatrana sy ny atratiana Manarotsoa aty. De rehefa tratra zany izy ireo dia nahatratrarana an'ity poignard ity dia Antsilava lely ity miaraka amin'ny basy revolvera izay marihana fa efa tsisy bala intsony le revolvera. De ny fomba fiadin'reto moa zany amin'ny alalan'reto telefôny reto mifampiantso izy dia misy toerana anankiray zao akaikin'le toeranao ao no toerana fiangan'ny zareo amin'ny toerana ao ambadiky ny trano 5 ao io. De reto telefôny reto no fampiasany rehefa avy mangalatra izy ka mahazo de mifampiantso zany izy ireo hoe rindray ny toerana ionana na fa misy toerana ho angalarana na ho tafiany de fa telefôny reto ihany koa no ifampiantsoany zareo zany hoe atsitsika no fotoana eto amin'ity toerana ity no petahana. Raha ny loharanom-baovao azy moa dia avy any Faratsio ny akamaroany ireto jiolahy ireto ary mbola avy any Faratsio ihany koa ireo jiolahy misy 12 izay sariny ny polisy nanao ny asa ratsy voatsela akory izay.